manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary aza avy amin'ny zana-bolana dia misy an'ity rindrin-drahona na le antsoina hoe front ity hatatsinanan'ny Madagasikara izay anamora kokoa ny fiforonana oram-baratra amin'ny akamaroan'ny faritra maro eto amin'ny afovoantany sy any amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny ho amin'ny anio sy ny rampitso. Manomboka amin'ny alahady izao kosa dia ny varatra aza malefaka no andrafitra ny toetry ny androntsika. Vokatra izay indrindra dia hena miandalana ny tahandrotsakorana ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimo Madagasikara fa saika ivangony kokoa any amin'ny tapany avaratra sy ny faritra avaratra andrefa ny nosiny ny orana tandrifin-drahona mety rankotroka indraindray. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa saika anevikevoka hatrany isika atao anatin'ny 3 andro ho avy. Vina toetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia mety ahazo orana malefaka ny vao maraina any amin'ny faritra Analanjorofo, Atsinanana, mety hipaka hatrany Mananjary. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko fa hisaba miandalana ihany rehefa misandratra andro any amin'ny faritra Sofia, Alaotra Mangoro, Vatovavy, Fitovinany ary ny ilany Atsinanana ny afovoantany. Ny faritra hafa kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-terana kokoa ingavy masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia saika hitoetra any amin'ny tapany avaratry Madagasikara aloha ny orana tandrifin-drahona mety rankotroka indraindray, izany hoe any amin'ny faritra Diana, Sava, Analanjorofo, Atsinanana, torak'izay ihany koa any Alaotra Mangoro, Sofia, mihazo amin'ny faritra Betsiboka, Boeny ary ny atitany ny faritry Melaky. Andrahoana na anjombona mety hisy ihany ny herijika isina orana tandrifin-drahona mety rankotroka indraindray ho an'ny faritra Analamanga, Vatovavy, Fitovinany ary ny ilany Atsinanana, ny Vakinakaratra, Moromany sy Matsiatrambony. Ny ilany andriafana sy ny tapany atsimo Madagasikara kosa dia andrahoana mitsitokotoko na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 1 degré zao ho an'ny afovoantany, 7 hatramin'ny 2 degré eo amin'ny morotsiraka Atsinanana, reo amin'ny 20 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana, anankika hatramin'ny 9 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Vina toetry ny andro ny alahady kosa indray araka nefa natsidika teny am-piandohana dia hena kokoa ny tahandrotsakorana ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimony Madagasikara fa saika ivangongo any amin'ny tapany avaratra sy ny faritra avaratra andrefana ny orana tandrifin-drahona mety rankotroka indraindray. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha raha noharina ny sabotsy fa manodidina amin'ny 5 hatramin'ny 1 degré eo hatrany ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 2 degré eo amin'ny morotsiraka Atsinanana, raha toa ka manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 4 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa tafakatra 9 na 7 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny. Vina toetry ny andro ny alatsinainy ary no amaranantsika sahady dia saika ho hita taratra eny ihany ny orana tandrifin-drahona mety rankotroka indraindray any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Mety hisy ihany koa ny herijika isina orana tandrifin-drahona indrindra ny alina ho an'ny akamaroan'ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Ho an'ny morotsiraka Atsinanana sy ny faritra atsimo Madagasikara kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-terana kokoa ingavy masoandro. Vina ny maripana indray dia eo amin'ny 4 hatramin'ny 2 degré zao ho an'ny afovoantany, manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 3 degré kosa ho an'ny morotsiraka Atsinanana ary 7 hatramin'ny 5 degré ho an'ny morotsiraka andrefana, anankika hatramin'ny 7 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any Analalava, Antsohi, Mamokony, Port Berger ary manodidina ny Mahery-Tanàna. Izay ny mahakasika ny toetry ny andro fa araka nefa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahatony-rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika ny kisary izao dia nijanona amin'ny antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahatony-rivotra nandritra ity herinandro ity, manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehefa voaray. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany ny tamin'ny fahatony-rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha vina ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay ve tia mety Madagasikara dia mirady faran'ny herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.